Fahononam-po dia resaka mikasika ny fifehezanao ny ataonao rehefa tsy tianao zay tokony atao ianao fa mifeny tenanao ihany ianao mba hanao zay tokony ataonao. Fahononam-po dia namatsika mila misaotra an'Andriamanitra isika fa manome antsika izany fahafahany zany izy dia mametraka ny vokatra mahafinaritra anatintsika fa isika dia tsy voatery mifezy fihetsem-pontsika na ny saintsika na ny fanindrintsika fa manana fifehezan-teny isika. Fa vao mafaly zany ny olona rehetra tokony faly ahita fa ianao tsy voatery voatositosiky ny devoly sy voataritany amin'ny alalan'ny fihetsem-ponao sy ny eritreritrao fa tena afaka miteny mihitsy ianao hoe ohatrany hoe mamela anareo fa ny baiboly milaza mamela anareo mba hafahako mifeny tenako ary anaovako zany. Afaka mifeny tenako dia manao zany. Za aloha tsy mahatsiaro manarinary volako zany fa Andriamanitra milaza ny anaovako zany mba hafahako mifeny tenako sy manao zany ary afaka manao zany am-pitsikina. Tsy te hifohana dion-tranoko androany, tsy te hanasy io fiara io, tsy te hanasa lamba, tsy te hanao ninina fa te hatorotoro fotsiny. Isaoran'Andriamanitra ny amin'ny fifehezan-tena. Andeha hifoha dia hanao izay ilaina ataoko toy ny asa fanompoana ny tompo. Any misy mahazo zany ve androany? Sika tsy mahavita mila janontsika ny fiainana daladala dia avy eo maka ny am-piangonana isan-kerinandro dia mitsinjatsinjaka eo. Terenay an-tranonao popopop tiany tenako dia manonofy natsiaro ny fanatrehan'ny tompo fenao androany. Mila manana vokatra isika. Dao resantsika mikasika ny fahononam-po sy ireo vokam-panahy. Voalohany aloha fitiavana, ahoana mihitsy moa no afaka mandeha amin'ny fitiavana raha tsy manana fahononam-po. Zay no mahatonga laza fa ireo roa ireo dia fifandraisana mihazona ny zavatra rehetra amin'ny toerany. Ianareo nahoana satria ny fitiavana tsy fihetsem-po. Fanapa-kevitra zany. Ka raha ity olona rehefa mahatsiaro ity izany fotsiny dia manana olana lehibe amin'izany raha tsy manana fahononam-po. Ka raha tonga amin'izao conférence zao rehefa mahatsiaro ity izany fotsiny ihany dia anana olana lehibe amin'izany ihany raha tsy manana fifehezan-tena. Manontany tena hoe firy ny olona nahalala fa tokony ho eto zareo androany na hifoha maraina zareo dia tsy nampiasa fahononam-po. Sady koa iza moa no tia hampiasa fifehezan-tena mba ho avy eto andre afatra amin'ny fahononam-po. Averiko indray dia raiko mihitsy nareo izay efa nahalala izay zavatra ao am-pianariko kanefa mbola tonga ihany. Tena zava-dehibe zany. Tiako zany fa matitra nareo. Raha tsy mitandrina nareo ao tananareo ny fandehanana amin'ny fandresena. Ny fitiavana tsy fihetsem-po fa asa zany mahakasika ny fitondrantsika olona zany ary tsy voatery ireo olona mitondrantsika tsara no entsika amin'izany fa ahoana ny fitondrantsika ny olona rehetra. Misy olona tian'izany zao. Galatiana 5:10 milaza dia aoka isika anao soa indrindra fa ampianakavy ny finoana. Kolosiana 3:4 milaza ary aoka ambonin'izany rehetra zany ny fitiavana. Asa zany tafianao ny fitiavana, manao planinao an-tsainao ianao andeha hivoaka androany dia andeha amin'ny fitiavana, andeha ho tonga fitahiana, andeha hampahery olona, andeha hampianatra olona. Raha mahita tsy fahampiana dia hiezaka ny ameno izany. Andriamanitra o za manana planina ary za mankataka anao taha izany. Mesa miaraka amiko dia ampeo hivoaka eto mandeha amin'ny fitiavana. Zany midikany hoe mitafy fitiavana. Zany tsy midika hoe lasa mahatsiaro tianao foana zany. Tena tiako raha mba tena be fitiavana. Misy olona mahazany ve zao? Zavatra mila ataontsika fananiny zany. Dia ahoana ny amin'ny fifaliana? Inona mitranga raha tsy mba mahatsiaro falifaly? Inona no mitranga raha tsy mahatsiaro tia miresaka aminareo na tsy tia mitsikitsiky? Inona no mitranga raha tsy mba falifaly vao maraina? Zao, saoran'Andriamanitra, andeha hampiasa fahononam-po. Afaka ataonao zany. Za zany ohatrany tsy mahatsiaro faly, tsy milamina mihitsy zany. Raha amin'ireo zavatra izay afaka ataonao raha teo falifaly ianao dia manao fitahiana arakaraka ny hanomezanao ny tombon'ny fifalianao. Petera 1:10 afaka asehoko anareo zao mihitsy ny ampitombona ny hafalianareo be da be. Fa niza maniry fiainana sy tia ahitandro soa. Tsara na hita zany na tsy hita. Aoka izy hiaro ny lelany amin'ny ratsy ary ny molony tsy hiteny fitaka.
ka afaka ampiakarinao ny fifalianao amin'ny alalan'ny fampiasana ny fifehezantena eo amin'ny vavanao. raha mifoy ianao maraina ka mahatsiaro tsy falifaly zany aza milaza hoe tsy milamina fa lazao hoe ny fifalian'ny tompo no heriko. tena laviko ny andany andro amin'ny tsy filaminana no ny amin'ny fihetsepoky fotsiny, tsy manaiky ny fihetsepoky fehazany a dia hoena hoe seur tena ohatrany mbola asa be zany zany mihitsy fa tsy ahita zavatra tsara lavitra an'io zany ianao. inandray aza no ataonao petrapetraka eny dia mahonena sy tsy mba hivoatra mihitsy iandry anjela ny hitsidina hitondra ny fahagaka anao manaraka. afaka mampifaly ny tenanao ianao amin'ny alalan'ny tsy fampiasanao ny sainao. amen. afaka ianao afaka mipetraka zao hitanareo eny amin'ny telopolo-taona nitoriako teny nanao ireo karazana fivoriana dia hitanareo mbola mitsara sy mitsikera ihany ny olona dia izaho zany marary sireraka dia marary sireraka marary sireraka dia marary sireraka dia marary sireraka. tena mahafaty azy any tsy vitako tsony zao marary sireraka marary sireraka. afaka milaza koa eny ary ny anataona maro tamin'izany a andriamanitra aneho izy zavatra izay afaka ataoko an'olo-kafa ao androany ampio mba tsy ampiasaiko ny eritreritro. tsy nitranga ny zavatra eo amintsika no angalatra ny fifaliantsika fa ny fomba fiheverantsika mikasika izany. misy olo zao eto androany izay mety nandalina misedra trangan-javatra ratsy tsy mampino mihitsy fa mbola tonga tamin'ny mpifaliana izy dia mbola ivoaka mpifaliana ihany dia mbola anao fitahiana ao an'olo-kafa ihany. dia misy koa ireo olona izay manana karazany olana kely fotsiny dia tsy milamina zareo misaoran'andriamanitra fantatra satria izahay voatra izany taloha. isaoran'andriamanitra ny amin'ny fahononam-po, isaoran'andriamanitra ny amin'ny fifehezantena. dia ahoana ny fiadanana mba maniry ahna mpiadanana tsy ho azo amin'ny fandriny zany. salama 4:20 ka 7:20 hitanareo ve ny mahazava-dehibe ny fifehezantena. afaka mifo maraina ianao dia mandroso isan'andro amin'ny fahalalana fa tsy voatery fezin'ny trangan-javatra sy ny fihetse-po ianao. afaka mifehy ianao. salama 4:20 ka 7:20 sambatra faly manan-karena mateo ty izay olona anarinao Jehova sady ampianarinao avy amin'ny lalanao mba homenao fitsarana amin'ny andro fahoriana izy mandra-piady lavaka ho an'ny ratsy sy fanahy fa iza no hiazonanao tony ianao ihany no ampitony tenanao misaotra ny amin'ny hafalianao mba homenao fitsarana amin'ny andro fahoriana izy mandra-piady lavaka ho an'ny ratsy sy fanahy ka eo ampiandrasantsika an'Andriamanitra miady amin'ny fahavalontsika eo ampiandrasana azy mametraka ny devoly amin'ny toerany eo ampiandrasana ny valisoantsika eny atenatenany zany manana fifehezantena ampy sika ampitoniana antsika. tsy voatery ho teritra amin'ny zava-mitranga eo amin'ny fiainanao ianao mila manana resaka amin'ny tenanao ianao mila manana fanapahan-kevitra vitsivitsy vava mangatafana ampina amin'Andriamanitra fa isan'andronao tsy voatery hopotiky ny trangan-javatra vaovao miseho tampoka zay tsy ampozinao akory. raha tsy mianatra ny fomba hitoerana amin'ny fivedanana sika amin'ny fampiasana fifehezantena dia isan'andro ny devoly dia anenjika antsika amin'ny aromotana angalatra ny fifalian'ny tompo amintsika. satria za tsy manana afatra izay hanampy anareo hifehezanareo ny zava-mitranga rehetra aminao fona fa tsy manana. raha misy olo-kafa milaza aminareo fa manana izy dia mihevitra fa tsy milaza ny marina. Jaona 4:17 fiadanana no velako anareo i Jesosy. fiadanako mihitsy no avelako sy omeko anareo tsy tahaka ny fanome zao tontolo izao ny fanomeko dia izao ilay anjarantsika aza mitondra ny tenanareo aza manany amin'ny fonareo
na ihany koa mampatahotra azy ajanony ny fanaovanao ny tenanao hiasa saina sy korotana ary aza mitondra ny tenanao amin'ny tahotra sy ny fampitahorana na ny akanosana na ny fanahina. Hitanareo raha tsy ampilany sika amin'ny sehatra iray ary mety tsy tena milamina koa ianao ka mamely izany atezeran'izany fianao na koa ianao manana olana betsaka amin'ny fihetsem-po dia navelanao fianao zany. Tena ho betsaka ady zany eo amin'ny mpiandohana. Fisaky ny mahazo ianao na dia fandresena kely azy dia zany no anao zany moramora kokoa amin'ny manaraka. Aza mijanona fotsiny amin'ny toerana misy ianao eo tombo dia maniriny iova. Raiso ny andraikitrao eny ary Jesosy ny laza fa hanome hafiadanana. Fa zao izy miteny amiko hoe mila janoko ny mitondra ny tenako amin'ny atezerana kasika ireo zavatra rehetra izay tsy dia misy dikany. Azonareo ve zany? Saoran'Andriamanitra ny amin'ny fahononam-po. Dia ahoana ny fahari-po? Ahoana mihitsy moa no isy olona afaka hampiasa fahari-po raha tsy manana fahononam-po izy? Satria izany rehetra izany dia fihetsem-po. Fotoana izay azotsika izay tiatsika mety olona tsy mandeha lavitra arak'izay ilayntsika azy zany. Sika tena tara nefa sika nao anti-embouteillage. Efa taritsika nefa eo ilay mpandray olona amin'ny grande surface ny tsy mahafantatra vidy ilay entana. Dia izao ianao zany miandry eo dia miandry dia miandry dia miandry dia miandry. Mety afaka manoatra ilay fanaoko taloha ianao. Tena talana mihitsy zany. Tena talana zany. Nalazainao eny ary fitsapana zao. Eo am-pampitomboana ny vokatra zany zao. Misy olona manao izay akana ny vokatra zany. Tandremo fihetsem-ponao manomboka manary fiadananao ianao zany manary ny fahononam-po. Efa manomboka manary ny hafalinao ianao mampiasa fifehezan-tena. Io fahononam-po io ngena manao hoe ao anatinao izy afaka ampiasainao amin'ny fotoana rehetra zany rehefa te azo fandresena ianao. Tsy ahita irika ampidirana dalanao antohantsika foana ny devoly. Zao ange olona tsy mafetena. Alako ny fifehezan-tena tsy tifitsipika io fitsipika io fahononam-po. Tia ny anana toetra ratsy amin'izany sika. Mianara. Reo olona mianara. Tsy tiako ny fanazarana. Ny hevitra ohatr'izany nandritra ny 400 taona. Ary raha ireo zavatra rehetra izay efa ety ambony ety milatsaka tapoketo dia ohatr'ireny hoe voaly ireny zany. Ohatr'ireny hoe hoay fa nisy inona teto. Zany hoe ny hevitra fa ny tena misandratra rehetra dia ho tsara avokoa andao ho azontsika daholo zany. Asio ratsy zany dia tapao daholo. Fa ny marina zany hoe fa namasina ny teny tamiko raha tsy nanomboka ny asa mafy ianao. Zany no lazainy tamiko dia tsy mba tanjaka ianao ny amin'ny vahiny ananao fahatelo farany tombonin'ny tany. Ary lazaiko anareo zao raha vao nanomboka ny ady mafy ary tsy manitatra mihitsy ahy fa tena nanantaina nandritra ny roa taona sy tapany. Zany hoe neveriko fa ny fanantainana ny fomba ara-dalàna tokony hivelomana. Ary zao nilain'ny vatako zany. Raha mandeha mivahiny ka tsy afaka mampiasa vatan'herinandro na ohatr'izany rehefa miverina dia lasa ohatran'ireny nahazo fanorany ireny mihitsy. Tena tsara zany. Reo olona tena tsara. Mampiasa fifehezan-tena anaovana fahazarana tsara. Amen. Tsara zany nahazo tehaka kely aloha fanazarana tsy betsaka. Na dia mandeha tongotra aza dia efa fanazarana fa mietsia fotsiny. Fanaova-tsoa famoram-panahy. Fa marinana zany mitahaka fahononam-po daholo. Misy olona matratra ny fihetsem-ponao tianao valiana.
fa mampiasa fehezantena ianao milaza hoe tsy Andriamanitra zany etry ny tenako ambany tanamairinao iandrinao foana asan'ny apôstôly 7:20 mety ny ataonao Paul zao mitory teny amin'ny lehilahy antsoina hoe Félix dia izao ny voalaza ary raha nitoriny amin'ny fahamarinana sy ny fahononana ireo fifehezana ny zavatra tiany ary ny fitsarana ho avy izy dia jereo ty tena tiako ty dia raiky tahotra Félix ka namaly hoe mandihana ary aloha fa rehefa malalaka indray dia ampakanao zany hoe ahoana moa no tena mahatateraka an'izany jery tele ianao dia tapokeo manomboka mampianatra zavatra tsy tianao eny mihitsy Paul nyresaka tamin'ny Félix izay zavatra tsy tianao renesina ka rehefa tonga teo amin'ny fifehezan'ilay zavatra tiany izy dia namaly Félix hoe mandehana ianao fa tsy mila mbola miandry fotoana tsara raha mbola miandry fotoana tsara ianao mba resana tanan'ireo zavatra amin'ny fiainanao izay andresian'Andriamanitra lahatra anao dia tsy isy fotoana tsara lavitra noho izao zany nisy olona teny tamiko ny andro manaraka tena tokony ampiana vatana fa mbola ihany ireo mandrapahavy ny vakansa satria tsy mbola fotoana mety izao ary afaka miteny anareo koa fa mivoalohan'ny taona tsy mbola fotoana tsara na ny voalohan'ny febroary tsy isy fotoana takiny ankehitriny zany marina dia tsara kokoa aminao no manamafy zany kokoa aminao na milaza hoe tonga dia hanomboka izao ary fitsapana lehibe ho any jereo zavatra rehetra tiako ireo ka ifezako ny tenako faly sika ngamba kely zany mety izay angamba voatapitra ihany ny taona ray ny oabolana dia miresaka petsaka mikasika ny famezanao ny tenanao izy hoe tandremo ny tenanareo amin'ny fiarahana amin'ny mpanota izay miaina amin'ny loza tandremo ny molotrao tandremo ny fahatezeranao ny olona izay tsy mahafeny fanahany dia tahaka ny tanana rava izay tsy misy rindrina ianareo ilay fomba fitenin'izao tontolo izao hoe ataovy rehefa hitanao fa tsara zany fa milaza aminareo fa tsy mety eo amin'ny fanjakany lanitra zany fa tandremo tsara ny sainareo rehefa resaka fifehezantena amboary ny sainao manamboara saina ianao milohan'ny ivoanao ty trano ty androany ary miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra za dia amerina ny sehatra izay tsy mety rehetra eo amin'ny fiainako amin'ny laoniny amboary ny sainao fanamboaran-tsaina dia tena zava-dehibe milaza aminareo tena tsy mampiny mihitsy izay afaka ataon'ny olona ray miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra raha vao manamboatra ny sainao ianao fa hoe anao zany fa raha tsy manamboatra ny sainao ianao dia tsisy olona afaka anampy anao tsy misy fahagagana betsaka manidina izay mitondra anao amin'ny fandreseny zany raha tsy hanamboatra ny sainao ianao aloha fa mila amboarinao ny sainao ary afaka milaza aminareo ty sombony ty koa raha vao manomboka voalohany fanovana ianao dia marary zany tsy mora daholo zany fa tsy hanenenana zany Korinthiana voalohany 9:4 ataoko fa ty zao dia metraka antsika tsara eo amin'ny morony eo tsy fantatrareo fa izay miazakazaka eo amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny ray ihany no mahazo ny loka miazakazaha toy izany mba ahazonareo ny loka izay hoanareo ihany zany ahoana ny fomba iazakazahanao ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahono ny tena amin'ny zavatra rehetra zany ndika hoe misy fifehezantenao ary mameny tenany amin'ny zavatra inonavy amin'inonavy avy erenkely hoe amin'inona amin'rehetra mila mifeny eritreritro mifeny vavako mifeny toetrako mila miasa na dia tsy voatery ho tia izany aza
karakara ny zavatra rehetra, mila fanazarantena, mila borosy nify sy mikarakara ny nify koa. Ohatrany tsy tiako loatra no manao zany rehetra zany. Saoran'Andriamanitra ny amin'ny fahononam-po. Tsy voatery ho tianao foana zany fa manana namana ianao. Fahononam-po. Ary ny mpiazakazaka rehetra dia mahony tena sy miezaka mameno tena ny amin'ny zavatra rehetra, kanefa ireny dia tady satroboninahitra mety ho lo ihany, fa isika kosa no tsy mety ho lo. Manao zany mba azoina satroboninahitra mandrakizay. Zany hoe raha misy mpiazakazaka na atleta afaka mameno tena ny amin'ny fomba hahafahany mahazo loka, azo antoka fa azo tsika atao zany iterana an'Andriamanitra. Ary mba hatonga antsika ho ilay olona tadavina amin'ny fanjakana. Eny ary lasika. Raha zao ary dia miazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto ary mamely totondry nefa tsy toy ny mamely rivotra, fa manisy ny tena koa toy ny mpamely totondry. Azavadika ny fahazonao zany. Izy tsy nilaza hoe fa manitsy ny tena koa. Dia na samy hafa ireo na dia mitovitovy aza. Fa amin'ny maha-kristiana dia manisy ny tena koa ary miandry fagagana tahaka an'Andriamanitra. Fa tahaka ny mpiady totondry manisy ny tena koa tena miazona zany mafy, tena mamey zany amin'ny kera dia tondra an'izany fandrao za efa nitory ny afatry ny filazantsara tamin'olo-kafa dia zaho indray no ho lavina. Tsy maharitra fitsapana dia ho tsaraina ka ho lavina fa tsy tena izy. Mila janontsika ny fitenenan'ny olo-kafa izay tokony atao kanefa tsy ataontsika akory. Sika mihitsy mila tonga ohatra. Tiako ty fanambaranty mitory foana amin'ny fotoana rehetra raha ilaina mampiasa ny teny. Mila tsoantsika daholo ny fiandrandrasana androany. Ampiasao amin'ny fahendrena ny fotoananao. Hitanareo tsy manana fa tsy fotoana fohy isika ty ambonin'ny tany. Mianara manisany andronao dia azariana foana zany. Fezo ny tenanao mba hanampy sy hanompo ny hafa. Ataovy fananiny zany. Fezo ny teny sy ny eritreretrao ary ny toetranao dia ataovy zany ho fitiavana an'Andriamanitra. Aoka ny fiainanao no ho epistily. Amen. Laza hoe manana fahononam-po aho. Miasa amin'ny fahononam-po aho. Tsy voatery anao izay zavatra tiako foana. Afaka manao izay zavatra tian'Andriamanitra ataoko aho. Namako ny fahononam-po. Ary tena fala ny amin'ny fiainako vaovao. Tena tsy andiko mihitsy hanomboan'izany. Eny arindao isika rehetra hitsangana. Mivavaka ao anareo raha eo mivavaka ao an'ireto olona mahafinaritra reto satria nareo samy tonga teto androany nandre ny afatry ny fahononam-po. Tombo mivavaka mba ho ampianao izay tsirairay avy hiakatra ambony kokoa amin'ny fiarahana aminao. Ampio izay mba tsy haina amin'ny fihetseham-po sy ny eritreretra fotsiny ihany fa mba hampiasa izany fahononam-po izany. Ankatoavana anao sy andehanana amin'ireo vokatry ny fanahy rehetra. Fanamaso no mankasitraka ny asa fanompony amin'ny fiainanay. Mankasitraka ny fanampianao. Ary te hanome voninahitra anao izay amin'ny fanazarany vokatry ny fanahy mahafinaritra ity. Misaotra ny amin'ny fanampianao anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.